La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Ny mioka ny fahombiazana. Arahinao ny fampalalam vaovao miaraka amin'ny Pastel, il est tiré une fahombiazana. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Arahinao ny fampalalam vaovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Lantsina sy mpanovana io atoandro io teo anivon'ny anteny Merandola teny Anosy kely ireo volavolan-dalàna ifeny fividianana miisa 3. Efa araky ny napozina ihany izany averina eny amin'ny anteny Meram-pirenena ireo lalàna ireo afahana mandefa izany eny amin'ny gouvernemanta. Nivoaka an-gazety tamin'ity androany ity nanaran'olona roa tomponantoka tamin'ny fahaverezana vola 12 miliara ariary tao an-trano fonenan'ny Prime Ministre vola aviaiza ary vola atao inona izay ny fanontaniana apetraky ny mpanao politika sy ny olom-pirenena. Mbola andrasana ny fahazahoan-dalana isidina ho an'ilay kompania madinika ny Air Madagascar. Isan'ireo paikady entina anarenana ny kompania malagasy io paikady io raha mifantatra. Maro amin'ireo ankizy teto Madagasikara no mbola miaina ao anatin'ny tsy fanjare-sakafo. Ohatra amin'izany ireo ankizy miaina eny amin'ny commune Anozato raha ny fanazavan'ireo tanora natao fanadidina teny toerana. Maresaka iraisam-pirenena mikasa ny amaly ny Siriana manoloana ny fampiasana armes chimiques ny filoha Amerikanina Donald Trump. Nilaza ny filoha Amerikanina fa handray fanapa-kevitra lehibe atao anatin'ny 27 ora. Nandinindreo arahanao afaka fotoana fohy. Salantra tompoko lasy tompoko afitonga soa eto amin'ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV nanomboantsika ny vaovao amin'ny ity alina ity dia lantsina sy mpanovana io atoandro io teo anivon'ny anteny Merandola teny Anosy kely ireo volavolan-dalàna ifeny fividianana miisa 3 raha afaky ny nampozina izay zavatra niseho izay averina eny amin'ny anteny Meram-pirenena ireo lalàna ireo afahana mandefa izany eny amin'ny gouvernemanta fanadina raharsonna ihany. Efa araky nanampozana azy lantsina sy ampantsina teny amin'ny anteny Merandola tamin'ity atoandro ity ireo volavolan-dalàna ifeny fividianana zay efa nolaniandra solombavam-baoaka mpanohana ny fitondrana tena anivony anteny Meram-pirenena ny talata 3 Avril lasa teo. Raha la dinika tapaka nandritra ny fivorim-ben'ireo solombavam-baoaka kosa io atoandro io dia niaraka misy 12 ny zoma 17 ary ny alatsinainy 2 Avril avy zao no averina vakina fandroany eny anivony anteny Meram-pirenena ireo lalàna ifeny fividianana zay avy nolaniany olona tsy nasiam-panitsihana. Hatreto dia nandalo toy ny taratasina lefa-potritra izany ireo volavolan-dalàna ifeny fividianana ireo satria zara raha nisy niraisina ny fanovana zay nataony ny asam-bomiera teny tsy mbazaza. Andrasamy maro kosa nefa nivokatry ny fitaranana nataon'ireo solombavam-baoaka miisa 370 tena ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana amin'ny tsy fanajana ny lalàna anatiny mifeny ny fandanian-dalàna eny amin'ny anteny Meram-pirenena. Olona roa no nitsipaka ny fandaniana ireo lalàna ifeny fividianana teny amin'ny lapan'ny anteny Merandola Anosy kely. Ny tsy fihainoana ireo sosikevitra sy ny tsy fisian'ny demokrasia no anton'izany raha ny fanazavana azy fanadiny hiona saina. Olona roa no nitsipaka ireo lalàna fehizoro miisa 3 ifeny fividianana eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny fahatsapana ny andinin-dalàna maro tsy hiteraka fitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena fa ihany koa ny fanaovana bitolo no antony tsipahan'izy ireo izany raha ny fanazavana. Ka ny antony tena hoe nijoko tamin'ny hevitra
dia mba ialana amin'ilay mety savovoro na koa hoe crise post-électorale indray fa mila dinihana tsara ity lalàna ity verina eo anivon'ny Assemblée nationale indray. Maro ireo atao hoe andininy tsikeraina ihany dia tsy nasiana-panitsiana mihitsy rehefa tonga ny fandaniana azy izany hoe alefa ny débat sy ny hevitra fa ialana amin'ilay hoe navette hozy izy entre les deux institutions ny Sénat sy ny Assemblée nationale dia tonga dia nylanina amin'ny kapobeny amin'izao lay volavola-dalàna. Andrasana treto ny fihetsiky ny fitondrana HVM momba ity lalàna ifeny fifidianana ity. Ery velona maro no efa naneo fa teboka maro amin'ity lalàna ity no hiteraka korontana sy savorivory eto amin'ny tany sy ny firenena raha irisona ny fampiarana azy. Iaino izany ve ny mpitondra sa nao letrezana indray toa ny mahazatra azy. Miandry ihany koa ny mpanara-baovao ny valin'ireo fitaraina nalefa ny solombavambahoaka teny amin'ny HCC sy ny Bianco ny herinandro lasa teo. Tao anatin'ny fanambarana farana avoakany no nilazan'ny sefafifa tao aorian'ny barofon-dalàna dia ny barofom-pifidianana indray no iroson'ny mpitondra ankehitriny. Fanadino raha sona iandry. Maro tamin'ny fifidianana natao teto amin'izao tontolo izao tao ao no tsy tena namelan'ny olom-pirenena isafidy malalaka ary efa tsy nisalasalana dia mialoha ny vokatr'izy ireny. Toy izany ny tao Djibouti, ny tany Chine, ny tao Egypte sy ny tany Rosia raha tsy tena afa-tsy izay tena voaresaka an-gazety. Tany amin'ireny firenena ireny, hoy ny sefafi ao anatin'ny fanambarany, ny kandidat teo amin'ny fitondrana dia ny ampiasa izay fomba rehetra azony natao mba halany azy indray. Izy no kandidat tokana na ilika izay olona mety hifampitana aminy no giazana ny anao manjerim-panjakana. Nasiana fehivavany ny fiarahamonim-pirenena voatondro mpanohatra, namoronana raharaham-pitsarana ny mpifanandrana, nambamboarina ny lalam-pifidianana ary nanaovana barofony raharaham-pifidianana rehetra. Nambarany sefafi ihany koa anatin'ity fanambarany ity fa sarotsary mpifidianana no tiana natao mba ahafahana milaza fa fifidianana no nametrahana ny mpitondra. Omena lanjany manokana ny tamin'ny fandraisana anjara na dia any amin'ny firenena anjakany jadona azy ho mariky mara-dalàna ny fifidianana. Mba tsara foana ihany mantsy eo masin'izao tontolo izao ny hoe fifidiamana no nahazoana fitondrana na dia nampisalasala aza ny tany vato azo fa tsy fomba hafa. Raha nendrika ivelany fotsiny, ohatra hoe ny zo ilaza hevitra na ny zo amoronina no mbola andaniantsika andro ho dinihana mandritra ireto volana vitsy sisa mialohan'ny fifidianana reto fa tsy fantoka amin'ny tena votoatin-dresaka sika dia ho tsolany ara-dalàna na oviana na oviana ho izay voafidy eo na iza hoy ny sefafi namarana ity fanambarana ity. Nivoaka ny gazety tamin'ity androany ity ny anaran'olona roa tomponantoka tamin'ny fahaverezana vola 12 miliara ariary tao amin'ny trano fonenan'ny praiminisitra vola avy aiza ary saika atao inona. Izay no fanontaniana apetraky ny mpanao politika sy ireo olom-pirenena. Io no nasaina trano. Navoaka ny gazety mpiseho isan'andro tamin'ity androany ity ireo anaran'olona roa voatontonona ho tomponantoka tamin'ny fahaverezany vola 12 miliara ariary tao an-trano fonenan'ny praiminisitra. Isany amin'izany ny piasa tao amin'ny trano fonenany antsoina hoe Carlos izay nafantatra ny fisindro vola be amina baoritra ka tratry ny fankapanahy. Rehefa fantatra ity piasa ity ny fihetsiky ny praiminisitra isaky ny tonga manamarina ireo vola, nanomboka teo ny fakany ireo vola tsikelikely. Tato anatin'ny herinandro vitsy tsikaritra ireo olona teny amin'ny manodidina ny fonenany. Ny fihetsika sy ny fiainana ity piasa ity ka nanomboka ny ayaho ho iatrany ny gazety. Teo no nivoany anaran'ny Bernard izay mpanome vaovao ny polisy-pirenena ka nilaza fa tokony hanaovana fanadihadiana i Carlos piasa ao amin'ny tranon'ny praiminisitra mahafaly Olivier Solonandrasana. Aya tamin'izany hoe sao tafiditra anatin'ny tambazotra mpanao fankana ankeriny. Nandeha ny fikarohana sy ny fanadihadiana nataony teo anivon'ny polisy-pirenena ka sary natao an-tokantrano ny volan-jato ny tapitrisa. Ary teo vao fantatry ny praiminisitra fa tsy nisy afa-tsy baoritra roa no nisy vola tao amin'ny trano fonenana ho iatrany ny gazety mpivoaka isan'andro. Tatorina, tsy hita ihany koa ireo vola tratra tao an-tranon'ny Carlos ary tsy hita ihany koa i Bernard nanome ny loharanom-baovao an'ny polisy-pirenena. Notsipan'ny praiminisitra Marindrano nefa ny zava-niseho an-gazety ny amin'ny fahaverezany vola mitetina 12 miliara ariary tao an-tokantranony nandritra ny fifampiresahany tamin'ny mpanao gazety omaly. Izay nilazany fa lainga izany fanakorontanina saim-bahoaka ary raha nanana izany vola izany ny tenany tsy nijanona ho praiminisitra intsony.
fa nga hitady vola amina miliara no anaovan'ny Prime Ministre, hoy ny mpanara-baovao. Vola viaiza izy ireo ary atao inona, hoy ny faneho-kevitry ny solombavim-bahoaka sy ny mpandinika ny fiainam-pirenena. Raha ny karama, raha ny vola, raha momba ny indemnité sy ny rehetrarehetra zany dia natao hoe 100 millions d'ariary mety be loatra. En plus n'izay ihany koa ny olona ohatr'ireny tokony efa nanao déclaration ana patrimoine. Fanampon'izay ihany koa tokony manana compte bancaire ary zareo. Noho izany zany matory reny vola reny mandehandeha ao an-trano fa tsy alefa ny any amin'ny banque satria raha any manko izy dia hita faritra hoe avaiza ny ala ohatry ny ahoana izy nanome anazy dia misy tahotra ihany matoa tehirizina ao an-trano le vola. Petraka fantanina antsika vahoaka tsotra reny hoe vola be zany hoe tahoana dia aveo tapitapoka teo tena animo le Premier Ministre dia fahazahoana izy dia hoe satria nisy resaka kolokolo tatsy kolokolo le roso sode tafiditra minna ary zany vola zany dia zay koa ny heverantsika azy hoe sode zay ny etrety Premier Ministre hoe tratra eo ty volako ty samanahina aloako milaza hoe tsy misy izy ka hoy izy hoe atao somontarona monsieur le Premier Ministre fa manahirana satria araky ny iran'ny mpamarako manao hoe ataovy sérieux. Raha tsy ivona nametra-pialana noho ny fampiasana compte tsy hany tena ny filoha Mauritianina ary namerina ny vola nampiasainy vao tsy ela izay. Ny eto amintsika, inona no mety ho vokatra izao vola be nitoetra atao amin'ny trano fonenan'ny Prime Ministre izao izay nivoaka an-gazety. Manoloana izany, andrasan'ny maro ny fanadihadiana momba ity raharaha ity izay efa misokatra amin'izao fotoana izao. Namoaka fanambarana tamin'ity androany ity ministry ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana mampitandrina ireo gazety sy any amanjery tsy miankina amin'ny lazaina ho fanalana baraka olona sy fanaparitahana vaovao tsy marina fanadiny raha sonina iandry. Mbola tsy manomboka akory ny fampielezan-kevitra dia efa miseho sahady ny raha matahory ataon'ny ministry ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny gazety sy haino amanjery tsy miankina. Fanambarana izay mampametra-panontaniana ny mpanao gazety sy tompona haino amanjery tsy miankina. Ny amin'ny ambaran'ity fanambarana ity fa dia misy ireo gazety sy haino amanjery tsy miankina no manao fanalam-baraka olona sy mampiseho fiainana manokana ary miezaka ny manely vaovao tsy marina. Misy ihany koa araka ity fanambarana ity ireo vaovao lazain'ny ministra fa mitarika amin'ny mety ho fisaraham-baza ny samy malagasy. Hatreto raha ny fantatra, mbola tsy nisy gazety na haino amanjery nisy nitory teny amin'ny fitsarana no ireo endrika fanitsahan-dalàna lazain'ny ministra io. Na izay voakasika ireny sary sy vaovao miely amin'ny tambazotra tserasera ireny aza aloha, hatramin'izao dia mbola tsy nisy nitory mpanao gazety na gazety sy haino amanjery tsy miankina. Koa nahoana no manao raha matahora sahady amin'ny mpanao gazety sy ny gazety sy haino amanjery tsy miankina ny ministra. Fanontaniana ihany koa ny hoe fa nga dia manaraka ny lalàna velona tanteraka ny haino amanjerim-bahoaka ampiasain'ny mpitondra izay mangeja ny haino amanjerim-bahoaka ka tsy mamela ireo rehetra tsy mitovy hevitra amin'ny fanjakana anio hevitra ao. Midika ho inona ihany koa ity fanambarana mifangaro raha matahora ity amin'izao vanim-potoana hiatrehana fifidianana izao. Lafa vaovao hafa kosa indray dia mbola andrasana ny fahazahon-dalana isidina ho an'ny ilay kompania mandinika ny Air Madagascar. Isan'ireo pekady entina hanarenana ny kompania malagasy io pekady io raha ny fantatra. Lili Rabeata. Mandeha mora ny fanarenana ho an'ny kompania pitaterana Air Madagascar. Ny hemitra amin'ny ankapobeny ny dingana noho ny fahatarany ny fanaovan-tsony ny fifanarahanam-piara-miasa amin'ny kompania malagasy ny kompania Air Austral. Isan'ireo dingana ny fanokafana ny filiala Tsaradia izay tokony asa nanomboka ny faran'ny volana marsa teo saingy mbola miandry ny fahazon-dalana avy amin'ny aviation civile de Madagascar. Ny sidiny anato no tanterahany Tsaradia io. Il est clair qu'aujourd'hui il faut que on nous aide, il faut que l'aviation civile aussi de Madagascar nous aide à ce niveau-là. Mazava fa mila fanampian'ny ACM izahay mba hahafahanay mandroso kokoa. Tsy hoe hanokatra kompania vaovao akory isika fa ampahany kely eo amin'ny kompania Air Madagascar ihany io no afindra. Tafiditra ao anatin'ny paikady io. Tena tokony ampiny izahay, averiko ihany fa tsy kompania vaovao io fa an'ny Air Madagascar ihany. Une filiale de la compagnie de la maison mère Air Madagascar. Ankoatr'izay, isan'ny mampitaraina ihany koa ny kalitaon'ny tolotra omeny kompania Air Madagascar. Mbola misy ireo fiaramanidin'ny kompania no simba ankehitriny. Aloko dia tsotra aminareo hoe mbola anaky 5 eny eo anatin'ny 10 no mandeha. Afanteneniko to fa misy an'le Airbus 340 anankiray izay nijanona tsy nanidina ny hatrehan'ny fotoana lavalava
efa nalefa nampanamboarana tany Afrika Atsimo aloha tamin'ny tapabolana ary manomboka amin'ny volana mizy dia ho alefa any Dresde any Allemagne zany anao ny révision générale dia rehefa vitsy zay dia manomboka manidina izy misolo an'le anankiray manidina ankehitriny manomboka amin'ny volana mai ary le anankiray izay manidina ankehitriny moa zany ho amboarina ndray koa zany manao révision générale mandritran'ny rotokom-bolana any Dresde tany Allemagne koa midika zany fa manomboka amin'ny volana jona ohatra dia andeha daholo ireo planina anankiroa azahoana manao an'ireo sotra maro tononoko teo. Isan'ireo ahitana fahasimbanana ny fiaramanidina tokony hanao ny sidina anatiny na ny fiaramanidina manao ny sidiny iraisam-pirenena. Ny volana jona izao ny voalaza fa hanomboka ny sidina ho an'ny tsaradia, amin'io ihany koa ny hiverina isidina ny ampahany amin'ireo fiaramanidina nisy fahasimbana ireo. Resaka fitaterana izay hatrany dia manoloana ny fiakaran'ny vidin-tsolika nanambarany teo anivon'ny UCTU tamin'ity androany ity fampiakatra ho 700 ariary ny sarandalana afaka 12 andro tsy misy fitsinjovana ny mandinika raha ny fanazavana azo izany fanapa-kevitra izany fanadidiny Henri Florian. Tafakatra 4,000 ariary izao ny vidin'ny lasantsy ary 703 ariary ny gazoaly. Araka io fiakaran'ny vidin-tsolika io sy ny olona amenjady amin'ireo mpitatitra nampiantso mpanao gazety ny eo anivon'ny UCTU ity androany ity izay nanambara fa hampiakatra ny sarandalana ho 700 ariary afaka 12 andro. Nono fanapahan-kevitry ny fivoriben'ny mpiambana fitaterana eto Antananarivo sy ny manodidina UCTS fa UCTS UCTU NFMA dia tapaka fa hanao déclaration zay eo ambanin'ny fiadidin'ny lalàna hoe mandritry ny 12 andro avisenay manomboka androany fa miakatra 700 ariary ny sarandalana eto Antananarivo sy ny manodidina. Izany toe-javatra zany akory tsy hoe sanatria hoe izao no fiakarana fa noho ny vesatra miady amin'ny mianjady amin'ny mpitatitra zay tamin'ny fivoriana farany teto nisy coût d'exploitation navoaka zay mbola tsisy compensation akory ary basé ny tarifa tamin'ny carburant tamin'izany 2720 ariary. Taken'izy ireo ihany koa ny hanomezana ny compensation valovolana izay mbola tsy azon'izy ireo hatramin'izao. Ny takinay ny compensation efa droit akia zay mbola tsy voaloha nandritsy ny novembre sy décembre 2016 sy ny enim-bolana farany taty amin'ny volana 2017 ary mariny etona fa nisy ny fanambarana tamin'ireny ny conseil de ministre zany fa tsy tonga teto aminay izany fanambarana zany fa eninay fotsiny fa ty taratasy ty zany zao tonga vo izao androany hoe ho alefa ny compensation zay droit acquis anareo roa volana mba afahana July sy Auguste zany le volana mba afahana ifampidinina kanefa tapaky ny mpitatitra fa marary loatra zany ny fitareterana eto Antananarivo renivohitra dia nahitsy ho 700 ariary ny sarandalana. Nanazava ny eo anivon'ny ATT mbola tsisy ny fifampiresahana teo anivon'ny rotonta araka ny lalàna fa tokony nisy taratasy mazava aterina eny amin'izy ireo vao mandray izao fanapa-kevitra izao ny eo anivon'ny UCTI. Nitondrany fanazavany ihany koa ny mahakasika ny compensation. Mipetraka izay zany araka ny lalàna manakera dia tokony mampaseho an'izay taratasy zay izay ty aminay izay mbola tsy tonga eto ampelantanako dia mampiantso zahay dia reto zay fandrehana lalàna fotsiny araka 2004-053 dans son article 9 ngamba raha tsy diso ahako dia milaza fa manana zozy dans la règle en concurrence loyale et saine dia zay ny fampidiniana zany amin'ny mahatokon-darapa indrindra sy mpandamina ny fitaterana tanety ny akety dia mandamina zay satria io frais io koa zany misy proportionnalité par rapport amin'le service ataony be olona. Eo ny compensation dia mandeha mizotra araka ny tokony izy tavidio fa déphasé de 5 mois izy hatrany am-boalohany resaka purement procédure izany hoe tsy argument mihitsy zany zay zavatra zay fa ny zavatra matetika mitranga koa amin'le olona miteny an'izay le dossier mihitsy misy problème vola amin'ny compensation tsisy verina iraimblanjy ary ho an'izay ayant droit. Tsy hita hatreto ny vahaolana izay raisy ny fitondram-panjakana manoloana ny olona sedrainy vahoaka mitondra fatiantoka ho an'ny mpampiasa fary ihany koa izao fiakara ny vidin'ny tsolika izao hiakatrany nefa io sarandalina io raha miakatra ny vidin'ny solika raha ny fanampanazavana nambariny eo anivon'ny UCTU.
Ny fampianana ny sakafo miditra ambava no tsy maintsy ataon'ny olon-tsotra anetsenana ny banga amin'ny vidim-piainana noho ny fiakarana ny vidin-tsolika tsy maintsy miditra fantiantoka kosa ireo mpitatitra fiara vaventy no izay Mikael Ramarona. Isan'ny fototry ny fiakarana na fidinan'ny vidim-piainana ny vidin-tsolika. Ireo entana ilaina amin'ny andavanandro toy ny vary, menaka no iaran'izay voalohany manaraka ny vidin-tsolika izany raha mitohy hatrany izao hoy ireo olon-tsotra. Ny sakafo hohanina no ahena hanenjehana ny vola banga amin'ny andavanandro hoy izy ireo. Ary mahatsiaro tena sahirana sy mijaly mihitsy ny ohatra nay majinika nefa tsy afa-manoatra fa dia izy io zany tsy maintsy zakay. Dia ny sakafo zany tsy maintsy voatery ahena satria tsy zaka mihitsy ny le vidy sakafo ohatra eo zany fiainana andavanandro tena mahatsiaro io sahirana mihitsy n'izay. Kanio nefa ny rava miakatra ny vidina solika dia tsy maintsy hiakatra ihany koa ny vidin'le ny zavatra ilaina andavanandro mihitsy n'izany tena tsy dia misy tsony dia vokatra miakatra amin'le lasa sahirana le olona amin'ny fifireany entana. Savay ny fiakaran'ny frais tsy maintsy hiakatra ny frais dia rehefa miakatra ny frais tsy maintsy miakatra ny vidin-javatra rehetra izay mihitsy ny charbon sy ny PPN rehetrarehetra aiza ny fiaina ty ny firenena fa mikorosana ty ny fiainam-bahoaka tsy zavatra manjary ny karamany vahoaka madinika tsy ampy azy. Tsy misy ny fanamboarana lalana makany amin'ny faritra ary miasimba hatrany vokany mitombo ny solika lany. Io foa vao miakatra ny vidin-tsolika dia miakatra daholo ny vidin-javatra rehetra satria mibaza ny fiakaran'ny vidin'entana rehetra. Zay zany ny tena olana amin'le fiakaran'le vidin-tsolika. Ho anay mpitatitra moa zany dia mazava ho azy fa dia tena sahirana zay ny lalana nefa ratsy. Fahefana fanamboarana ny fitaterana nefa raha mahita fa lafo dia lafo ny vidina pesiko amin'izao. Donc tsy maintsy mampakatra an'le frais koa zany zay mazava ho azy. Nefa amin'izay fotoan'izay tena jereo le fahefana ho an'ny vahoaka, le mampiasa an'le fiara fitaterana ho anay camionneur manokana moa zany dia tena tsy hitanay zay atao. Ampiakatra ny vidin'ny fret ianao tsy maharaka ny mpampiasa izy koa azonao ohatra hoe zay zao ampiakatra hoe ampiakarana 20 ny vidiny isaky ny kilao tsy ho tafatona amin'ny tompony izy tsy zakanay zany azonao nefa izy zany misy fiantraikany be da be aminay misy fatiantoka azonao any izy eo etsy andany zany koa moa lalana raha mahita miala vetso zao ataoko hoe avy aty Tananarivo tonga any Ambanja fotsiny ohatra efatra zany coupure ny lalana ao azonao iny rehetrarehetra iny zany miantraika amin'ny vidiny satria raha vao ratsy be zany tsy afaka ny andeha mafy le tôbily tsy maintsy mandeha mora dia mitombo zany ny consommation. Tokony velatra amin'ny sehatra maro ny fitadiavana vahaolana ataon'ny fanjakana aiza ny politika mpanjakana izay no irairana fa misy fampandrosoana ara-tsosialy ara-toekarena sy ny maro hafa. Vahaolana ve izany fampiakarana ny vidim-piainana izany? Tsy maintsy manohana ny fitondrana izahay hoy ny sefokotany iray eto Antananarivo renivohitra raha nanontanian'ny mpanao gazety. Tsy fiara-miasa ahafahana mampandroso ny firenena nefa izany fanadinga eto Andriatsilavo. Voalaza ao amin'ny 12 ny lalàna feno fifidianana ny hoe ny gouvernemanta no manamboatra ny listy ny mpifidy izay manilika tanteraka ny vaomiera maleo tena misahana ny fifidianana na ny seni. Voaresaka ao amin'ny 14 ny ifehezan'ny mpitondra ny sefokotany ary ao amin'ny 12 amin'ny volavolan-dalàna io izay miresaka listy mpifidianana dia milaza fa tsy manana afa-tsy 10 andro ny olona tsirairay avy ametraka sy anamarina ny anarany ao anaty listra. Voalaza amin'ilay volavolan-dalàna ihany koa fa tsy maintsy mitondra fanamarinana ny antony tsy natao anaty listra azy ny olona tsirairay vao afaka mampiditra indray ny anarany ao anaty listy mpifidianana. Ankoatr'izay anefa mbola hamarinina io fanamarinana entiny tsirairay io na azo ekena na tsia. Raha tsy azo ekena tsy afaka misoratra anarana. Izany hoe tsaraina amin'izay nataony ny isam-batan'olona vao afaka misoratra ao anaty listy mpifidianana. Fomba izay mifanohitra tanteraka amin'ny fizakana ny zon'ny isam-batan'olona. Manana zo isafidy sy aneho ny heviny ankalalana nefa ny olona tsirairay avy. Ny sefokotany izay miara-miasa amin'ny distrika araka izany no ifeny listy mpifidianana sy ireo rehetra tiany hiditra ao anaty listra na tsia. Azony atao araka izany ny manaisotra na tsy mampiditra ireo olona hitany sy fantany amin'ny mahasefokotany azy fa tsy hanohana ny fitondrana amin'izao fotoana. Ny sefokotany mahafantatra ny mponina ao aminy sy ny fironana politika hanana ny tsirairay avy.
antony fehezany mpitondra ny sefy fokotany amin'izao fotoana. Ireo sefy fokotany izay nanamafy fa miara-miasa amin'ny fitondrana ary tsy maintsy miara-miasa amin'ny fitondrana. Zay zao ny fokotany aloha dans la loi 2014-021 dia ao anatin'ny représentation de l'État. Dikan'izany tsy maintsy manohana ny fanjakana zay aloha. Zay zany ao anatin'ny représentation de l'État tsy maintsy manohana ny fanjakana. Zany hoe voatery zany nareo manohana ny fanjakana mihitsy zay zany. Tsy maintsy manohana ny fanjakana zay. Misy any taninay zany tena misy olona le ataontsika hoe tena militant manohana ny fanjakana. Fiara-miasa amin'ny fametrahana fampandrosoana miainga aveny fotony ny tokony ataon'ny fokotany sy ny fitondrana fohibe, fa tsy fiara-miasa hanerena ireo sefy fokotany iandany amin'ny antoko politika ny mpitondra. Ny sefy fokotany eto Antananarivo renivohitra ny narahantsika teo iny. Manahoana zany ny zava-misy sy ny tahotra iainan'ireo sefy fokotany any ambanivohitra manoloana io fanerena ataon'ny mpitondra io. Aiza ho aiza ny zo fototra afaka misafidy malalaka ny fikambanana na ny antoko ananany isam-batan'olona manoloana izany. Aiza ho aiza ny zo aneo hevitra ankalalahana ka ahafana miandany amin'ny atsa na miandany amin'ny aroa an-tsitrapo fa tsy noterena. Zon'ny olona tsirairay avy ny anana safidy malalaka ary andraikitry ny mpitondra fanjakana no miaro io zo ananany isam-batan'olona io. Noho i Madagasikara nanaiky nanao soni ny fifanarana raisam-pirenena momba ny zon'olombelona. Dondray ranaraka dokavarotra isika mialohany hijerentsika ny mahakasika ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara sy ny tazomoka. Eo ihany koa ny fisokafana androany video mozika etsy an-tany mena. Rehefa avy eo ary. Pour les fans de vitesse, avec la 4G by Telma, connectez-vous avec le monde entier et surfez librement sur vos applis préférés partout à Madagascar. Plus de 60 villes couvertes. Profitez-en avec Telmanet One Week 1 giga pour seulement 12 500 ariars. Tapez le dièse 322 étoile 73 dièse. Telma, numéro 1 de l'internet à Madagascar. Olona mahomby eo amin'ny fiainana dia ireo izay tia milavolefona manoloana ny ady. Olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy. Tsy miaohatra, tsy misalasala, fa mandray an-tanana no aviny. Tsy ambaratelon'ireo karazan'olona ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Efa azonao tsy vaina amin'ny endriny 5 centilitatra. Pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres, je te choisis Tilcor. Retrouvez la tuile en acier traitée revêtue de pierres naturelles de Tilcor. Résistant au climat tropical, au vent violent pour une garantie anti-corrosion de 25 ans. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Verina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Maro amin'ireo ankizy teto Madagasikara no mbola miaina ao anatin'ny tsy fanjarian-tsakafo, ohatra amin'izany ireo ankizy miaina eny amin'ny commune Anozato raha ny fanazavany ireo tanora natao fanadihadiana teny an-toerana Michela Renardzon. Tanora maromaro nanao fanadihadiana teny anivon'ny commune Anozato ary Tsikaritra raha ny fanazavana fa isan'ireo commune ahitana ankizy latsaky ny 5 taona fa eo ihany koa ireo mihoatra ary tratry ny tsy fanjarian-tsakafo. Amin'ny ankizy 7 eo isam-bolana no effectifan'ny tratran'izay malnutrition izay amin'ny commune rehetrarehetra izay amin'ny commune Anozato dia amin'ny fokotany rehetrarehetra izay fitambarany dia misy an'izay foana izany dia mbola tsisy hoe nandray an-tanana ny sakafo zareo ny hoe fanarenana anazy no koa zareo tsy manana moyen afaka anaovana anazy.
Arak'izany amin'ireo ankizy marary manodidina ny 10 isam-bolana tonga eny amin'ny tobim-pahasalamana eny an-toerana, 7 amin'ireo no tratrany tsy fanjari-tsakafo. Maro amin'ireo fianakaviana no sahirana ara-pivelomana amin'ny ankapobeny. Tonga izay aloha eo ilay fianakaviana sahirana, mbola misy zany fianakaviana tena atao hoe tena mbola sahirana, mbola tsy afaka mihitsy ny afaka hoe mikarakara ny zanany ara-dalàna sy manome sakafo anazy ara-dalàna. Dia eo koa misy ny hoe tratran'ilay trabony. Raha ny fanazavana azo, isan'ny tranga tsy hita saingy misy ny anivon'ireo fokontany maromaro mivondrona anatin'ny komina iray ny tranga tahaka izany. Hatreto, isan'ny olana eo anivon'ny komina iray tsy fisian'ny fandraisana an-tanana avy amin'ireo tompona andraikitra, fa mianoka fotsiny ihany ireo tetikasa sendra mandalo. Tsy hita mazava ihany koa raha ny fanazavana trany ny hoe ahoana marina ny fandraisana tanana omeny ny fanjakana andreo eny fotony. Niakatra ny tany olona tratrin'ny tazomoka ao amin'ny distrikany Tolaniaro tamin'ity taona ity tafiakatra 520 izany tato anatin'ny ray volana raha toka folo fotsiny izany raha be indrindra teo aloha fanadina Michela Narjona. 220 isanjato na 250 no tratry ny tazomoka ny volana febroary tao amin'ny komina Ranopiso, distrikany Tolaniaro, nahitana fiakarana miopapa ny tahiora oharina ny taona lasa izay tsy nisy afa-tsy manodidina ny 10 isam-bolana. Tsy ampy ny fanetana sy ny fampianarana ny mponina amin'ny fampiasana an'ilay misodomoka ary niteraka izao fahabetsahany marary izao raha ny fanazavana. Ny antony hoe nampiakatra ny tazomoka moa zany araka fijerena azy ny olo rahateo moa zany tsy nanaraka le toromarika le fampiasana ny lay misy odomoka satria izy iny misy toromarika natao tamin'ny fotoan'andro reny ka maty zany le fiarovana amin'le lay misy lay odomoka. Nantombo aza nefa ny taretina mbola azo sabona ny tazomoka raha ny fanazavany ny mpitsabo, ny tombo ny tany marary saingy ny tombo ny fahavitrehan'ny mponina anantona ireny toerana tobim-pahasalamana ireny. Tia niakatra ny tahapavitrihan'ny olo mampiasa ny CSB. Ranopiso zahay eto misy tsena sabotsy. Dia amin'ny fotoan'andro mampisy tsena io zany tena betsaky be ny marary. Amin'ny andro tsena reny dia matetika zay mahatratra 7 mihitsy ny entre 3 sy 7 fa sanandro fa le izy ny maraina ihany zany amin'izay fotoan'andro ray fa ny andavanandro zany dia 20 mahery. Raha ny farany niakatra ihany koa ny tahan'ireo marary ny tazomoka manerana ny Madagasikara ny taona 7 sy 2000, raha ampitaina tamin'ny taona 9 sy 2000, 3 hetsy ny taona 9 sy 2000, raha toka 5 hetsy ny taona 7 sy 2000, nena kosa nefa ireo matin'ny tazomoka 500 ny taona 9 sy 2000, raha toka 300 ny taona 7 sy 2000. Hatreto ny fizarana fanafody entina miady amin'izany no mandrafitra ny tetikasan'ireo tompona andraikitra izay nanomboka tamin'ity taona ity ka hifarany taona 20 sy 2000 ary ireo vehivavy bevoka no tena azo izany. Nisokatra androany ny tranombarotra video boutique Vaovao ao amin'ny Victoria Plaza Antanimena no ny fangatahany maro izany fanitarana izany. Ho an'ity androany ity efa nilarana sady ireo akanjo kiraro isan-karazany. Mikaela Romarla. Vao maraina dia efa nisy nilahatra sahady ny tamin'ny fisokafan'ny tranombarotra video boutique Vaovao izay nisokatra androany. Saika hita ao amin'ny video boutique avokoa ireo akanjo isan-karazany, eo ihany koa ny kiraro izay mifanaraka amin'ny lamaody amin'izao fotoana izao. Raha efa marotsika no teny Ambohibao dia betsaka ny fitarainana hoe alavitra loatra ny embouteillage sy ny sisa. Ny anton'izany indrindra ny kisanana kely eto afovoany eto mba nomezana fahampoantsika rehetra. Ny vidiny entana nefa ny tsy novaina, natsantsika ohatry ny promotion teny Ambohibao ihany vidiny mirary. Manomboka androany dia eto amin'ny Victoria Plaza no anaovantsika ny promotion rehetrarehetra atao amin'ny video boutique. Noho ny fangatahany maro izay tena mikaikaiky makeny Ambohibao amin'ny embouteillage sy ny sisa dia nikisaka kely eto ampovoany eto izay tonga dia nampiarina avy hatrany ny solda tamin'ity fisokafan'ny tranombarotra Vaovao ity. Ireo entana nivoaka farany amin'ireo marika malaza isany ahitana izany.
Zany hoe raha fidina mividy normal eto Madazo ty vapomax ty ny korony mbola any amin'ny 150 000 ariary ihany. Raha ty climat cool ty ndray ty ny modèle farana avoakan'ny Adidas. Raha fiditsika mividiny eto ty mbola any amin'ny 200 000 ariary ihany. Kanefa atao mividy ao botika de 45 000 ariary ty vapomax ty 45 000 ariary ty Adidas climat cool ty. Ika farany amin'ny tennis navoakan'ny Nike sy navoakan'ny Adidas. Raha ity Reebok Ortholite ty ndray de ty ny modèle farany navoakan'ny Reebok, zany hoe manaraka ny ika farany ny vidy ao botika amin'ny vidiny mirary de mirary. Amin'izao prix d'ouverture zao de 45 000 ariary ny vidin'ity Reebok Ortholite ty. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny vidy ao botika etsy Antamena ao amin'ny meuble Victoria Plaza ao amin'ny riana voalohany box de 103. Hatramin'ny sabotsy izao ny fihenam-bidy amin'ireo kiraro ny voaka farany ho hatrany ny fanazavana. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray taranja basketball miditra amin'ny andro fahatelon'ny fanontsanana eo amin'ny fiadinany amboaran'ny top 8 amin'ny ity taona 2024 ity. Arahoary ireo voka talao ny andron'ny omaly Henri Florian. Tsy ao anatin'ny andro fahatelo amin'ity androany ity ny fifanitsanana iadinany amboaran'ny top 8 taona 2024. Mizara ho vondrona roa ho an'ny ekipa ny lehilahy izay ahitana ekipa valo mandray anjara. Ao anatin'ny vondrona no misy any SCB Boeny, GNBC Vakinakaratra, Cospen Analamanga ary ny Bitol Analamanga. Ao amin'ny vondrona B no misy ny ekipa ny SBBC Boeny, Askuta Tsinanana, Cosmos Diana ary ny Kosfa Analamanga. Ho an'ny ekipa vehivavy indray kosa izay tsy misy afa-tsy vondrona iray ihany, ahitana ny ekipa ny SBBC Boeny, Bitol Analamanga, Fandrifiala Analamanga, GA Vakinakaratra ary Tamifa Amorony Mani. Miamafy ny fiaonany eo amin'ny ekipa isamondrona na eo amin'ny vehivavy indrindra fa eo amin'ny lehilahy. Raha ny voka dalao ny andro no maly no jerena nampionika ny GA Vakinakaratra ny Bitola Lamanga tamin'ny 10 no 3:70. Enina amin'ny 10 kosa no nanavony ny SBBC Boeny ny ekipa ny Fandrifiala Analamanga. Teo amin'ny lehilahy indray 2:20 ho an'ny SBBC Boeny, raha 7:70 ho an'ny Kosfa Analamanga. Tamin'ny mavesatra 4:70 no 5:70 no nandresena SB Boeny ny Mbitona Analamanga ho an'ny lehilahy hatrany. Teo amin'ny lalao farany ny andro nomaly izay niona ny Cospen Analamanga sy ny GNBC Vakinakaratra indray kosa lavony GNBC tamin'ny 9:100 no 70 ny Cospen Analamanga. Amin'ny alahady ho avy izao moa ny lalao famarana amin'ity top 8 2024 ity. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia mikasa ny amaly ny Siriana manoloana ny fampiasana arma chimique ny filoha Amerikana Donald Trump. Laza ny filoha Amerikana fa andray fanapa-kevitra lehibe atao anatin'ny 20 ora fanedina amin'ny sariny France 24. Omaly ariva teo anoloan'ireo mpanao gazety nanamafy ny filoha Amerikana fa andray fanapa-kevitra izy ireo. Nanamafy ihany koa ny filoha Amerikana fa amaly amin'ny fomba matanjaka. Tsy azo ekena ny fisinytranga tahaka izao eto tany hoy izy, indrindra raha toka manana ny fahefana ampitsahatra izany. Je voudrais commencer par Ny fanameloana ilay fanafiana feno fankalana izay nikendry ireo teratany Siriana tsy manatsiny niaraka tamin'ny arma chimique tsy azo ampiasaina no resahako voalohany. Fanafiana matsiravina iny ny tranga iny. Mandinika kaikio raha io miaraka amin'ny tafika izahay izao ary andray fanapa-kevitra goavana ao anatin'ny 420 na 20 ora. 48 heures. 24 to 48 hours. Omaly ariva ihany koa ny Maison Blanche dia namoaka communiqué naneho ny resaka ny fanaovan'ny filoha Amerikana sy ny filoha Frantsay Emmanuel Macron. Miara-mikandoha malinina ireo filoha roa tota raha ny fanazavana hatrany. Manainga ny hetsika avy amin'ny communauté internationale ihany koa izy ireo. Omaly ihany koa nilaza ny mpitondra tenin'ny Maison Blanche fa tsy afaka ny ampiasa arma chimique i Syrie raha tsy teo ny fanapian'ny Moscou sy Teheran. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao songadina tamin'ity alina ity lantsina sy mpanovana io atao andreo teo anivon'ny anteny merandolona teny anosy kely ireo volavolan-dalàna ifeny fitianana misa telo. Era afaka ny ampozina moa izay zavanitranga izay averina eny amin'ny anteny meram-pirenena ireo lalàna ireo ahafahany mandefa izany eny amin'ny gouvernemanta. Nivoaka gazety tamin'ity androany ity nanaran'ny olona roa tomponantoka tamin'ny fahaverezana vola 12 miliara ariary tao amin'ny trano fonenan'ny Prime Ministre. Ary farany dia maro ireo ankizy eto Madagasikara no mbola miaina ao anatin'ny tsy fanjarian-tsakafo, ohatra amin'izany ireo ankizy miaina eny amin'ny commune Anosizato raha ny fanazavana azo
teny antoerana teny ty zay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. Batimax, la qualité au meilleur prix. Castel, il est tiré une faumbiazan. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.